do zany moa lamosina dia alger aklesantsika foana fararina dia farariny lamosina. Ny farariny lamosina zany a dia rehefa marary ny lamosiny olona dia ny zavatra anankiroa foana no tsara eritreretina amin'le farariny izy a. Dia ao ny ataontsika hoe farariny ozatra zany a, lay ataontsika hoe nœud musculaire misy ohatra mivokona zany ao amin'ny lamosiny olona dia ny anankiray efa niresantsika tafandarana taloha tafiditra anaty zany atao hoe névralgie. Misy ozatra maninona sy marary be mihitsy ao ambadiky ny lamosiny olona ao amin'ny omoplatina eo a, izandray aty amin'le ozatra be atao ambadika ato na mitarika makaty amin'ny tendany aty koa le fararina. Ny fandehan'ny ozatra mivokona io zany dia misy ny nœud moa filaza nœud musculaire dia misy ny atao hoe nœud passif sy nœud actif. Zany hoe misy nœud passif daholo aloha zany efa feno ozatra mivokona mbola tsy kitihana ao anatin'ny vatan'olombelona ao. Rehefa matoky zany ianao ohatra hoe miankavia foana dia marary le ozatra ao a, zany hoe tadanao déchirure io tady rovitra le muscle dia activen'ny vatana le ozatra mivokona dia lasa mivokona le ozatra. Dia matoky zao ohatra hoe miady mivady ianao dia mitodika miankavia foana dia raikoinao zany vatanao tsy hetihetsika amin'ny position mihitsy a, dia rehefa maraina marary daholo ny ozatranao ao amin'ny ankavia ao, lasa feno ozatra mivokonao zany ohatra aty amin'ny tendanao. Na mamo ianao dia tsy tafavady mandry a, dia efa mibaiko le ato hoe marary a, dia makaty amin'ny lohanao le fibaikoina dia tsy mety manaiky le ato hoe zay tsy mahazo betsika mbola mamo daholo zay hatramin'ny sivy dia marary a le ozatra mivokona. Ohatra zay fisehon'ny fandehan'ny ozatra mivokona nataon'Andriamanitra zany hoe rovana musculatsika mba tsy ho simba. Izany hoe fivilanan'ny olona, ohatra hoe mivilana foana izy mipetraka, mivilana foana izy amin'ny ordinateur dia mivilana zany le taolana dia mirivotra mafy be eo le muscle dia lasa miteraka ozatra mivokona daholo zany rehetrarehetra zany a. Ahitsy le taolana dia relansena le muscle dia mila orona mihitsy izy amin'izay fotoana izay hiverina amin'ny loana. Dia ny tanana foana zany ny maha ostéopathe mitsapa dia ny tanana mahafantatra azy a. Tsy baikoina mialoha zany ny vatana ny tena tsara, fa vao baikoina mialoha zany ilay tena entiko hoe miady mivady ianao dia za tsy hitodika aty mihitsy a, dia tsy mety mitodika eo le izy. Mila ny fanaovana exercice foana zany mazava ho azy a, mila etsihana foana ny vatana. Ohatra hoe amin'ny ordinateur anao dia mila amin'ny exercice kely foana ianao a, etsiketsehana isaky ny fefakadiny any, isaky ny atsasakadiny a, ohatra zany. Dia ny vatana koa mila hena foana satria rehefa lehibe ny vatan'le olona dia tery le nerf dia miteraka le faharirana rehetrarehetra teo.